Ireto tovolahy roa hitatsika amin'ny sary ireto. Ny iray 20 taona, ny iray 30 taona. Mbola vao eritrerony. Efa malaza amin'ny resaka fanendahana, fanaovana sintomahery, famakina tranon'olona, fanakanana fiarakodia mandeha amin'ny lalana. Eny amin'iny faritry ny Mahavoky atsimo, eny amin'iny Monte Carlo iny, sy eny amin'ny fokotany ny Mahavoky Avaratra, eny amin'ny faritry ny Mpanendaka no fanatanterahanizy ireo an'izany asa ratsy izany. Tamin'ny fahavalon'ny volana Desambra teo, trahatehaka ny polisy pirenena eny amin'ny poste de police Mahavoky Avaratra ireto jiolahy ireto. Dia misy fitarenana maro zany, maromaro eo amin'ny 4 na 5 eo no azonay, ary misy koa zany olona izay victime tonga de mivantana zany tonga ato amin'ny poste de police Mahavoky Avaratra zay manambara fa vaky mitranony misy nanao barage amin'ny lalana, misy Mpanendaka eo akaikaiky Mpanendaka ka tsy mitrahatra zany ny police nationale sy ny andromasim-pokon'olona ary ny quartier mobile miara amin'ny salahy manao patrouille amin'ny alina. De tamin'ny le 8 décembre teo tokony tamin'ny maraina dia misy iray amin'ireo jiolahy zay mahavanona ny asaratsy hita de samborina zany, de rehefa nisamborina izy nanontaniana de milaza namany. Efa betsaka ny fitarainana zay ataon'ny fokon'olona eny amin'ny faritry ny Mahavoky atsimo sy Mahavoky Avaratra iny momba ny asa ratsy ny ireto jiolahy ireto. Fitarainana zay atonga eo ampelantanany mpitandro ny filaminana. Nody ventiny ny rano nantsakaina ankehitriny. Endara zareo no mpanao an'io asa ratsy io. 4 tafaporitsaka, 2 ireto voasambotra ireto. Tena ilaina ny fiarahamiasa amintsika zany. Zany hoe zany ny tsiambaratelo dia mijanona ny tsiambaratelo zay. Ary tsy tokony misy fisalasalana zany na iza n'olona hanambaran'izay loharanom-baovao mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana. De faharoa manarak'izay, ireo olona zay manao asa ratsy ireo dia ato amin'ny fokotany zay misy atsika ihany zany tamin'ity tranga ty, ka mba entanina zany ny ray aman-dreny mba tokony hananatra ny zanany ary tokony hijery tsara ny zanany zany mba tsy hivarilavo ny asa ratsy ohatran'ireny. Ety koa zany anao fisaorana amin'ny andromasim-pokon'olona, ny quartier mobile sy ny fokotany izay miara-miasa miaraka aminay hamonitra n'ity tsy fandriam-pahalemana ity zany. Fanamariana fa efa avy ny gadra avokoa izy mirahalahy zay voasambotra ireto. Ny iray amin'izy ireo vao nivoaky ny fonja vao tsy ela kory izay tamin'iny volana Novambra teo iny, raha ny fanazavana azo avy tamin'ny mpitandro ny filaminana atrany, de izao efa mamerina ny asa ratsy ny izao sahady. Atolotra ny fampanoavana ity raha ity tsy hoely. Mitohy kosa ny fikarohana ny naman'izy ireo 4 raha ny fanazavana voaray.